Ny sosialim-bahoaka no tokony atao vaindohin-draharaha fa tsy ny fanovana lalam-panorenana hoy Ramatoa Rafolisoa Andritry ny Ala latsaka anaty aizana tanteraka mantsy ny vahoaka malagasy ka mila isarangotiny izy ao anatin'izao fotoana mahavaivay ohatr'izao hoy hatrany ity pahilalana ity. Tsy lahara-pamehana manoloana ny fahantrana miopapana mahazo ny mponina ny anatanterahana fitsapakevim-bahoaka momba ny lalam-panorenana hoy ny pahilalana no sady mpiaro ny zon'olombelona Rafolisoa Andritry ny Ala. Nambarany fa toy ny fividianana nasionaly rehetra mitaky volabe amina miliara ariary maro ny fanatanterahana fitsapakevim-bahoaka. Raha ny volalany amin'ireny fitsapakevim-bahoaka ireny dia volabe satria ny tsiraray avy izay mpifidy rehetra voasoratra anakana dia mandray anjara avokoa na ny amin'ny bulletin zany na ny amin'ny fitaovana maro karazany dia mitovy amin'ny fividianana rehetra fiam-pirenena izany hoe tsy ny mpifidy lehibe no mifidy fa ny vahoaka manontolo mananjo ifidy ka raha manana vola ihany tsika dia aleo zany manomana tsara ny fividianana izay tokony hatrehana araka ny lalàna fa tsy siny hoe fandaniana indroa miataona na mety miteny mihitsy satria mety iovy io dia mety misy indray fanovana amin'ny resaka fanovana fividianana isan-tsokajiny dory mba hiatrika amin'izay voalaza ny lalàna izay voafaritry ny lalàna. Mijeritsika ny firenena malagasy dia matetika loatra izay fanovana na fititiana na fanitsiana mozany sasany an'izany lalam-panorenana izany. Ny firenena mandrosa nefa dia fantatsika fa dia tena hoe manana an'izany hoe ataontsika hoe valeur tena hoe asina tena tsy azo eritreretana mihitsy satria dia indroa fotsiny ohatra raha firenena vaventy lehibe ny États-Unis no kasika izany fa izay firenena tonga kosa dia niezaka nanaja. Nambarany ity mpikambana amin'ny fiarahamonim-pirenena ity fa sosialim-bahoaka ny tokony ataon'ny mpitondra lahara-pamehana. Raha zao vaninandro iainana izao dia betsaka ny priorité na hoe lahara-pamehana ho anay mpiaro ny zon'olombelona ao ny sakafo izay tena hoe mijaly araka ny voalaza hoe tsy afaka misakafo intelo isan'andro intsony izany no tokony mijerena kaiky. Eo ny fahasalamana amin'ny fotoana hoe vaninandro hoe tsy hainona intsony ny peste surtout zao dia mbola eny eto amintsika. Tsy fantana ny ankizy any am-pianarana izay tena hoe voalaza anatin'ny lalàna ny zon'olombelona dia betsaka ny tsy afaka aminao izany intsony. Reny angamba no tena hoe lahara-pamehana aloha arak'izany manohitra ny anatondrisana fitsapakevim-bahoaka momba ny lalam-panorenana ny UNMDH ho azy ireo tokony hifantoka amin'ny fividianana filoham-pirenena amin'ny 2024 sy hanatsarana ny lafiny sosialy ny rehetra.